Faly miarabantsika tsirairay avy-indray tratra ity zoma maraina fa 4 volana janoary ity. Manona fahasoavan'ny tompo aminao ary miraro ny soa indrindra ho anao sy ny ankohonanao izay manaraka izao fandraisana ny ten'Andriamanitra izao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika. Andriamanitra tia anay tsara indrindra, saoranay manokana ianao satria ny ainina rehetra dia avy aminao. Ary ratsy noho ny fitiavanao dia tsy nisy akory izay. Fa dia faly mankasitraka anao zahay ary aoka ny hery avy aminao mba ho herinay. Ka ireso ny tsirairay avy eto ary voakisy zavatsoa avy aminao ihany koa. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mivavaka amin'ny anaran'i Kristy. Alaina amin'ny Jaona 4:40, ankehintsika ny amin'ny 7:40 sy ny 8:40. Aminaran'i Jesosy manao hoe ary na inona no angatahnareo amin'ny anarako dia ataoko izany, mankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Amen. Malahelo ny tompo rehefa ambany fihevitra ny tenany ny vahoakany. Tiany raha manombana ny tenany araka ny tombabidy nomena azy ireo lova izay nofidiany. Irin'Andriamanitra izy ireo, raha tsy izany dia tsy nalefa ny zanany anao iraka izay nandahany be toy izao mba hanafotana azy ireo. Manana asa ho azy izy, ho mifaly azy ny hanaovan'izy ireo fangatahana ambony indrindra aminy mba nomezany voninahitra ny anarany. Mahazo manantena zava-dehibe izy raha mino ny teny fikasany. Midika zavatra betsaka nefa izany, mivavaka amin'ny anaran'i Kristy izany. Midika izany fa tokony handray ny toetra mampanahiny isika, aneho ny toe-tsainy ary hanatanteraka ny asany. Misy fepetra ny fanatanterana ny teny fikasan'ny mpamonjy. Hoy izy manao hoe raha tia ahy ianareo izy dia tanjona ny ditiko. Tsy mamonjy ny olona ao amin'ny fahotana izy fa ho afaka amin'ny fahotana, ary izay tia azy dia ampiseho ny fitiavany amin'ny alalan'ny fankatoavana. Avy amin'ny fo ny tena fankatoavana marina rehetra, asa amin'ny fo miaraka amin'ny Kristy izany, ary raha manaiky isika dia hataony mitovy indrindra amin'ny azy ny eritrerintsika sy ny zava-kendrentsika, ny fontsika sy ny saintsika ataony mifanaraka eny amin'ny sitrapony. Hany ka rehefa mankato azy isika dia tsy manao afa-tsy ny manatanteraka ny fironana ao anatintsika rahateo. Rehefa akamamina ny toetra mampanahiny Kristy sy ny firaisana amin'Andriamanitra dia manjary marikoriko antsika ny fahotana. Tsy azontsika ianteherana ny torohevitr'olombelona. Ny tompo no hampianatra antsika ny adidintsika tahaka ny anaovana izany amin'ny sitrapo an'ny hafa ihany koa. Raha manatona azy amin'ny finoana ianao dia ambarany aminao manokana ny zava-miafina izay manapa-kevitra tsy hanao ninona hampalahelo an'Andriamanitra na amin'ny lafininina io na amin'ny lafininina, dia ahafantatra marina ny lalana tokony hizorany rehefa nampiseho ny zava-manahirana azy teo anatrehan'ny tompo izy. Tsy fahendrena ihany no raisina fa tanjaka ihany koa. Hery hoety mankatoa, hoety manompo no hozarainy aminao araka ny nampatenan'i Kristy aminao. Koa dia aza misalasala ary mangataka amin'ilay raintsika ny hery rehetra ary manaova fangatahana ho mba-pinoana ary fangatahana mampiseho indrindrandrindra ny fahalebiazan'Andriamanitra. Amen. Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao zahay amin'izany teninao izany. Ampianaro izahay mba hiangataka ny tsara indrindra aminao, ary aokany ny fanahinao masina hitarika anay amin'ny lalana tsara hatrany, ahafahanay mampiseho ny voninahitra ao. Anaran'i Jesosy, amen. Salama tu isa
miazo